araba toboko lafinaritra toboko vavy ny fandarana Antoandro Express indray no rahanao amin'ny radio Tana amin'izao atoandro ny alarobia fa 17 ny volana Jona 2024 zao atolotry ny volon-gazety l'Express de Madagascar Rina Rasoava sy Lovarabary no iaraka makafaka indray ny vaovao misy ny vaovao avy amin'ny anteny miram-pirenena eny azo maly andrasana ny toyny mikasika ny mbola tsy amelany ireo député sasatsasany aloha amin'izao fotoana izao ny raharaha hijanona amin'izao na hoe hiato teo amin'ny ndresaka didina voka ny ACC tamin'ny fitoriana momba ny filoham-pirenena iny anisan'ny vaovao mbola mahafotaka ihany keo amin'izao fotoana izao ny fitokona nataon'ny kompania pitaterana nabakabaka Air Madagascar reo no ezahanay menada velabelarina sy tondrana karazana fanazavana amintsika amin'ity Antoandro Express ity takany mazatra moa Ralph Farazaferson le technicien radio Tanàna mampita ny feo miarabanao Lovarabary dia miarabanao Rina Rasoava ary manolotra izany arabo izany ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana Antoandro Express. Resaka anteny miram-pirenena Lovarabary reza no maly aloha nisy teo amin'ny député manodidina ny 20-30 teo eo no nanateraka fiaona tamin'ny mpanao gazety izay nilazana izy ireo fa hisy indray ny fitoriana ho ataony amin'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Dikan'izay aloha amin'ny fijery politika taorian'ny toedra ranitseo teo dia ny hoe tena tsy amela amin'izao na hoe hijanona fotsiny amin'izao ireo député izay efa tsy mankasitraka intsony ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tsy ho ajany amin'izao intsony ny raharaha na dia teo ara ny karazana didina voaka ny ACC amin'ilay momba ny fifanarana mitaky andraikitra anaty hoe pacte de responsabilité ity izay ataotry ny manery-akolaka hoy itsika omaly anireo androm-panjakana isan-tsokajy mijoro amin'izao repoblika fahefatra izao mba hiara-iasa hifanatona hitady ny marimaritra iraisany io moa lefa nitondrantsika fimakafakana ihany koa hoe tohatry ny manery an'izay resaka fanatonana izay na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary fanontaniako voalohany aloha Lovarabary dia izao azon'ireo député tokoa ve raha ny lalàna eto amintsika raha ny lalam-panorenana ny mitory androm-panjakana na filohana androm-panjakana ity moa zany dia hoe ny filohan'ny ACC Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso no iantefana zany fitoriana zany raha toa ka ho tody hatramin'ny farany tokoa satria ny fitoriana tahaka izao dia matetika tsy maintsy misy fombafomba na hoe procédure harahina foana. Araka ny andininy fahatelo-amby-telopolo amby zato amin'ny lalam-panorenana moa izay efa resahan'ny solombavam-bahoaka ihany ao anatin'ny fanambarana nataony omaly dia azon'ny solombavam-bahoaka tokoa ny miapanga aloha ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tahaka ny fahafahan'ny solombavam-bahoaka ihany koa miapanga ohatra ny lehiben'ny gouvernemanta ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny filohan'ny anteny miram-pirenena tahaka ny nanaovan'ny filohan'ny repoblika ihany koa azon'izy ireo atao zany no miapanga ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary ny voafaritra moa ao amin'ny andininy fahatelo-amby-telopolo amby zato ny lalam-panorenana dia ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia tsy ilana hoe roa-pahatelo n'ireo solombavam-bahoaka ny manao an'ilay ataontsika hoe mise en accusation tahaka ny natao an'ny filohan'ny repoblika teo fa ny atsasaky ny avy eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fombafomba atao moa dia tahaka ny fombafomba entina satria izy ity tsy na raha ny tokony ho izy dia entina foana eo anoloan'ny fitsarana ambony na ny haute cour de justice amin'izao fotoan'izao aloha mbola tsy mipetraka ny haute cour de justice ary ny ao anaty lalam-panorenana tsy misy mamaritra hoe raha nisy tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ireo filohan'ny androm-panjakana hafa mifandray indrindra amin'ny asa ataony amin'ny mahalehibe na androm-panjakana azy na mampikambana amin'ny ao amin'ny gouvernemanta dia aiza izy no tokony manoloana ny fitsarana aiza no hitondrana azy raha toka mbola tsy mipetraka ny fitsarana avy raha mbola tsy mipetraka ny haute cour de justice ny ao amin'ny ny mikasika ny filohan'ny repoblika dia voafaritra mazava tsara mihitsy fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no manao ny asan'ny haute cour de justice raha toa ka mbola tsy mipetraka ny haute cour de justice ny mikasika ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na azon'ny solombavam-bahoaka atao azy ny manao an'izay le fiampangana izay no mangataka hoe miampanga moa zany manao mise en accusation ny lehiben'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia tsy fantatra aloha hatreto hoe entina iza izany taratasy zany ny azon'ny solombavam-bahoaka atao angamba aloha amin'izao fotoan'izao dia mitondra ny taratasy raha toka hoe anaraka an'izay lalan'izay izany dia mitondra ny taratasy manoloana ny lehiben'ny fampanoavana ny procureur général eo anivon'ny cour suprême izay tokony
hitondra anao an'lay ataontsika hoe anao an'lay fanenjehana zany raha misy ilay fanenjehana tamin'ny resaka filohan'ny repoblika moa tokony nandalo tamin'izay resaka hoe procureur général de la cour suprême zay le izy fa mbola tsy mipetraka moa ny haute cour de justice de nalefa ny solombavam-bahoaka teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana avy hatrany ilay fangatana de noraisy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary nekeny fitsarana avy momba lalam-panorenana niny tsara azy na de nyteny azy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa tsy mbola voahentsika ary tsy nisy nanentsika ny filoha eo zany ny anisany anankiray ihany koa efa napetrakitsika teto ihany le fanontaniana hoe nahoana moa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no nanaiky nandray ilay antota taratasy ary ny tsara ilay antota taratasy nefa tsy nisy an'lay fanenjehana akory avy any amin'ny procureur général de la cour suprême de teo isika ny tonga tamin'ilay famakafakana sy analyse hoe nataony fitsarana avy momba lalam-panorenana mihitsy izay hanadiovana ny filoha mba tsy hitoizan'le zavatra amin'izao fotoan'izao ny solombavam-bahoaka ve nambola tsy mipetraka ary lay HCJ efa mipetraka aloha efa fantatra ny procureur général de la cour suprême izay tsy mila manao an'ilay fianianana akory satria izy ny tompon'ny fanenjehana fa izy tsy tafiditra ao anatin'ilay haute cour de justice zany hoe raha petraka eo anoloany procureur général de la cour suprême zany ilay atota taratasy mangataka fiampangana ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de anjarany eo anivon'ny procureur général de la cour suprême rehefa avy eo no miteny hoe aiza no alefa ity antota taratasy ity azo atao ihany koa no mametraka tahaka ny fiodiny ao anatin'ny haute cour de justice raha ohatra ka antsoina le izy hoe tonga izy de avy hatrany de miteny hoe eny ary andao isika ametraka n'lay antsoina hoe chambre d'instruction hanao an'ilay fanadihadiana de andrasana misy masy le fantany hoe mety isy rafi-pitsarana ve zany afaka hitsarany ihany na tsy orany haute cour de justice ataontsika hoe tsy misy aloha ny rafi-pitsarana atreto satria tsy voafaritry ny lalam-panorenana hoe rehefa tsy misy ny haute cour de justice iza ny tokony andeha hitsara tsy voafaritra zay tsy fantatra hoe mety koa ve zay miatra koa ve zay na ho an'ny reto le tompona andraikitra ireto fa ny azo atao aloha hatreto afaka entina ilay fitoriana raha tokanao an'izay lalan'izay ny solombavam-bahoaka afaka entina ilay fitoriana entina manoloana ny procureur général de la cour suprême tahaka ny fandehany rehetrarehetra eo amin'ny resaka haute cour de justice na hitory ny lehibe ny gouvernemanta na hitory ny lehibe ny anteny miera-pirenena ny solombavam-bahoaka sasany izay manohitra ihany koa izay mety ilaza ry zareo fa misy resaka manodidina zao resaka zao satria moa ny atsika eto zany resaka présomption sy otrohatra daholo nomena sao sanatria mandeha indray koa ny resaka rehefa avy hoe manao diffamation fa raha ohatra koa satria ny filohan'ny repoblika ny efa nyteny fa mamofopofona corruption sy risoriso tao amin'ny anteny miera-pirenena tao de hiteny amin'izay reo solombavam-bahoaka sasany na hiteny ny filohan'ny repoblika hoe eny ary andao ampangaina ny lehiben'ny androm-panjakana sy ny sisa de alefa lay procédure na empêchement alefa lay procédure na mise en accusation atongavany eo anoloanan'ny haute cour de justice de azony zareo azony rehetra atao mihitsy zany ny mametraka ilay mise en accusation apetraka aloha ilay taratasy eo amin'ny procureur général de la cour suprême mandefa any amin'ny anteny miera-pirenena de ny anteny miera-pirenena rehefa avy eo mifidy rehefa lany iny de miverina apetraka indray manoloana ny procureur général de la cour suprême de anjarany eo anivon'ny procureur général de la cour suprême indray rehefa avy eo no mametraka tota taratasy eo anoloanan'ny chambre d'instruction izay ao anatiny ahitana ny conseil d'état ao anatiny ahitana ny solotena avy eo ihany koa avy eo amin'ny cour de cassation misy olona ena mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe haute cour de justice fa mbola chambre d'accusation antsoina manokana aloha hanao fanadihadiana mikasika an'ilay hoe tena nisy tokoa ve ohatra ny eloka natao tao anatin'ity raharaha ty hoenjehana ve izy satsia rehefa vita izay karazana fanenjehana rehetra zay de mamary amin'izay ny eo anivon'ny procureur général hoe eny ary aiza no apetraka ity antota taratasy ity aiza no apetraka ity fanenjehana ity na miteny koa ny procureur général hoe classé sans suite ty na tsy azo toriny ty na tsy azo ataon'izao ty satria tsy mipetraka ilay fitsarana tokony anao an'ilay tokony anaraka ilay raha manopy maso kely natao hoe miditra somary lalina kely amin'ilay lalakale na lalak'izoran'ilay député ankehitriny de ohatran'ny tehiteny na mampitehiteny ve lovarabary hoe satria efa tsy azo ivalozana ny didina voakan'ny ACC de mety iteraka inona ny fomba andikatsika an'izany hoe mety
afaka iverenana amin'iny le didina vokan'ny ACC iny ve ny fitoriana na ny mety hoe fiampangana ny filohan'ny ACC? Impiry moa isika teto amintsika lazaina hoe tsy azo ivalozana ny didy nefa impiry ihany koa no katsanana ny didin'ny ACC firy zay raha tadiditsika fotsiny efa nisy ny amin'ny teny frantsay mantsy hoe remettre en cause an'ilay didy ve raha ohatra hoe raisitsika ohatra fotsiny nisy ohatra zay neny efa nataontsika teto tamin'ny taona 2 sy 4 sy tamin'ny taona 2 sy 4 hoe namoaka didy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoe lany tsy lany le izy fa hoe misy ny fiodinana faharoa de nisy mpitsara anankiray nahita hoe nitory fa tsy nanara-dalàna ny fanendrena ireo fitsarana avy momba lalam-panorenana ireo nitory teny anivon'ny Conseil d'État de mazava ho azy fa rehefa tsy manara-dalàna ilay fitsarana avy momba lalam-panorenana rava ho azy ilay fanapahan-kevitra navoakany tamin'iny fotoana iny de rava ilay izy zany hoe tsy ilay fanapahan-kevitra no remise en cause tamin'izay fa ilay zany hoe ilay fitsarana namoaka n'ilay fanapahan-kevitra mihitsy de teo ny lalana noraisina tamin'ny taona 2 sy 4 mbola iny ihany koa ny lalana no safiditsika rehefa nanilika ny CES 1 raha tadiditsika tamin'ny taona 3 sy 4 isika ka nanovan ny CES alailan'izay ary io lalana io izay efa nipetraka teto Madagasikara no tadiaviny solombavam-bahoaka indray hoentina amin'izao fotoana izao hoe zany hoe tsy ilay didy mpitsarana no ataon'izy ireo remise en cause fa ilay fitsarana mihitsy ilay mpikambanao fitsarana no kitihany hoe tsy azo itokisana na tahaka izao de afaka hoentiny eo mihitsy na ny amin'ity indray moa hafa satria ny anisan'ny voateny teo de hoe raha ny voalazany de hoe nisy ny fahadisoana teo am-panatanterahana ny asa ny fahadisoana nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo am-panatanterahana ny asa de raha toka hoentin'ny solombavam-bahoaka moa zany izy ity de hoe nisy tokoa ny fahadisoana ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana voalazan'izay tsy haiko hoe iza no fitsarana maefa tsy maintsy andeha ho apetraka na tsy fantatra hoe zay hitondrana azy de mety iodina amina zavatra tahaka izany ndray le zavatra misy amin'izao fotoana izao ny eto zany aloha ny hita aloha afaka tsy nanao antiany eny solombavam-bahoaka fa mifanontaniana mipetraka ihany koa hoe raha hiditra amin'ny resaka lalàntsika vitany malagasy foana no miodikodina eo de mahita fomba tongavana amin'izay rehefa hanao an'ilay izy malagasy efa nataontsika ho zany tamin'ny taona 2 sy 4 efa nataontsika malagasy zany vao aingana kely tamin'ny taona 13 sy 4 mbola vitany malagasy ny anodina an'io rehefa resaka politika io na tsy misy ara ny haute cour de justice manodina lalàna fotsiny ihany io de vita tahaka ny navitan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo hoe tsy misy mpanenjika hony nefa nataony ihany ilay fanenjehana nataony ihany ilay fanapahana de madio tanteraka no dioviny tanteraka mihitsy ilay filoha satria no tsarainy ilay izy na de azo natao tsara ne tamin'iny ny teny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoe alefasany amin'ny procureur général de la cour suprême aloha de anjaran'ny procureur général no miteny hoe antsinety ny tsy tokony enjehana ny filoha satria tsy mitombina loatra hoe na tahaka izany fa namaika aloha tamin'ity araka ny efa niteneniko teo de ny anadio ny filohan'ny repoblika zay tsy nohainona akory ny fitsarana izay azo lazaina ihany koa ny teo amin'ny procureur général fa misolo tena ihany koa ny fiarahamonina ao anana tsy nohainona akory ilay procureur général fa avy hatrany fitsarana avy momba lalam-panorenana de niteny zany rery zany tsy ilay didy mpitsarana no atao remise en cause fa ilay fiodiny hoe ny fitsarana avy momba lalam-panorenana indray niaraka ny tenentsika teo no anaovan'izy ireo remise en cause noho ny zay asa tsy fantatra hoe noho ny antony rehetrarehetra fa araka ny tenenako teo hoe azo atao tsara no tsy tonga amin'izao resaka izao raha toka misy ilay le resaka pacte de responsabilité fanoresahana efa firy andro zay no nivoaka tamin'ny 17 volana jona no nivoaka ny didy mpitsarana 17 volana jona nanao fanambarana ny filohan'ny repoblika efa 17 volana jona zay efa efatrandro zay ny lasa nangina tsy haino ilay aiza ilay tanana natolotra fa ny hita indray de ohatrany hoe vondrombondrona solombavam-bahoaka indray no vorivory ary amin'ny hôtely lehibe anankiray eto Antananarivo ka nitarika solombavam-bahoaka sasany izay na tsiary hoe tsy voantso angasa maninona de lasa indray mamoaka fanambarana tsy ny fanarahany rehetra ihany koa ery Tsimbazaza. Hoy tany am-boalohany hoe afaka ndikianana zao fikonokononana fitoriana atao amin'ny filohan'ny fitsarana avy mba lalam-panorenana izao nohatra ny karazana famantarana ohatrany hoe signe mozy izy ny teny frantsay avy amin'ireo député tsy makasitraka intsony hoe tena manohitra ny fitondrana fa hoe
mikatona tanteraka ny varavarany ny fampitiniana ny fanatonana ny fampiresana avy amin'izy ireo azo adikan'izay tokoa ve ity ataontsika hoe fikasana hametraka fitoriana manaraka amin'ny ACC ity zay ilay nyteneniko teo hoe iza ny nanakatona ilay varavarana ny sokatra zany ilay varavarana tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jona maro ny olona tsy nakasitraka loatra ny fisokafan'ilay varavarana fa ny varavarana aloha dia nisokatra tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jona na dia nisy tsilo kely ary nalefa ny filohan'ny repoblika tamin'ilay filazana fa hoe matotra kokoa noho ny mpanao politika sasany ianareo mpanao politika sasany fantatsika hoe iza ny tiantifirina amin'izany rehetra nasiny fantsika kely teo amin'ilay varavarana fa mbola nisokatra ilay varavarana ny toy ny alahady tsy nisy resaka ny alatsinainy tsy nisy resaka tonga ny talata voalaza fa hoe nisy solombavam-bahoaka misy solombavam-bahoaka indray vitsivitsy ihany manangona indray lasa indray ilay fanokanana ny olana amin'izy ity zany dia ilay fakana tsirairay an'ilay solombavam-bahoaka mihitsy dia averina amin'ilay fomba fanao teo aloha indray ny fomba fanao amin'izao fotoan'izao hoe mitsipona solombavam-bahoaka raiky ambin'ny folo amby zato na zato amin'izao fotoan'izao efa misy ny filazana fa hoe solombavam-bahoaka valopolo dia ny etsy ankila ny solombavam-bahoaka fitopolo sa raiky amby fitopolo dia valopolo sy fitopolo indray zany zao ny resaka rapport de force eo amin'ny assemblée nationale izay aloha ny voaresaka mandeha dia mbola toizana amin'izay ihany ilay resaka aiza ilay varavarana misokatra iza ny nanakatona an'ilay varavarana anjaran'iza ny tokony mbola anasokatra ampisokatra an'ilay varavarana hoe andao ary isika iresaka hoe inona ny zavatra tokony atao ary azo resahana ao anatin'izay pacte de responsabilité efa nodidin'ny fitsarana avy momba lalam-panoresahana zay nge hoe ohatra hoe andao isika ara asa mety hoe oravany ianareo na andao isika ametraka karazana assemblée constituante anankiray anamboatra zavatra misy zavatra azo atao zany ao anatin'ilay izy nefa ny atreto aloha nandray fanapahan-kevitra ny solombavam-bahoaka nanao an'ity fanambarana ity hoe anao an'ry fitoriana karazana eriseriseria satria mbola nisy ihany koa solombavam-bahoaka sasany nanao fanambarana tery amin'ny hôtely lehibe anankiray tery Antananarivo mbola tsy tonga amin'ilay fifampiresahana na ry zareo anivon'ny anteny miera-pirenena ary tsy tonga amin'ilay lafin'ny fifampiresahana fa mbola le araka ny teneniko to hoe mitsipona tsirairay dia mbola averina tahaka ny tamin'ny andron'Andriamatoa lozesiny tamin'ny andron'Andriamatoa Ravelonarivo zao ihany hoe tsiponina tsirairay ny solombavam-bahoaka androany dia asa mpanasoniavina inona indray dia tonga indray ny afaka 5 volana dia hotezitra indray solombavam-bahoaka dia raikitra indray ny fifampitsiponana dia lasa indray anao zavatra ry fa ilay hoe inona ilay tena hifanarahantsika ary androany iza ny tokony hitarika an'izay fifanarahana iza ny tokony hitarika iza ny tokony hipetraka amboniny rehetra satria ny filohan'ny repoblika nefa hitantsika fa tsy vitany filohan'ny repoblika ny mipetraka araka n'ilay tenentsika hoe au-dessus de la mêlée tsy vitan'ny filohan'ny repoblika fa ny azy ny tiny dia rehefa tonga ny rugby dia tena misisika ao anaty mêlée ao mihitsy izy ary ilay olona tokony anao an'izay sy hitarika an'izay resaka zay ny FFM moa iny efa avoaka fa ny FFM ihany koa mbola misirika ihany fa mbola miteny foana ihany ny filohan'ny repoblika nefa filohan'ny repoblika efa tsy mahavita an'ilay izy efa tsy vitany no mipetraka au-dessus de la mêlée tsy vitany no mipetraka hoe izao anieka filohan'ny repoblika teneniny malagasy tsy dia tiako loatra moa mampiasa an'ilay fitenenana hoe ray aman-dreny fa everina fa ray aman-dreny anjarany manolo tanana miteny efa nanolo tanana izy dia anjarany miteny hoe eny ary andao isika anao an'izao dia mbola lasa mandeha manokana TNT any Anosy no atao fa tsy reglena faran'izay aingana aloha ny raharaha mitranga eo anivon'ny anteny miera-pirenena rehefa nodiovina tanteraka fa aleo aloha andeha ho any amin'ny TNT dia anao kabary dia kabary mety mbola anahirana indray no tenenina rehefa avy eo nisy fotoana ny filoham-pirenena taloha kely ny voan'ny didiny io moa le atao hoe ady tserasera tamin'ny andaniny tamin'ny ankilany samy atao hoe nanadio tena ary ny apanga ny ankilany avy anisan'ny voaresany tamin'izany no hoe ny kolikoly eny anivon'ny anteny miera-pirenena eny ity resaka fombafomba mety hirosoana ny fitoriana filohan'ny fitsarana avy mahalalam-pandroenany ity ve tsy hanokatra paosy indray amin'ny mafahany sasa mamem-posy raha mitombona tokoa ilay siosio satria tsy maintsy hisy indray zany zao ny fanenjehana n'ilay atsasa manila an'ireo député zay manao sonia ahafahana fitoriana lovarapary sady foy ilay solombavam-bahoaka zay hoe efa ny filoha mihitsy efa ny président mihitsy no ny teny fa misy resaka kolikoly misy siosioana kolikoly tany asa isika tsy te hiditra amin'ilay resaka hoe tena
misy an'izay resaka izay tokoa fa le izy moa fifampiampangany tsirairay le izy misy miteny hoe any tsy misy an'izany misy miteny hoe tena misy an'izany fa ny andrasantsika ihany koa raha ohatra tsika ka tena ametraka an'ilay resaka tany-tandalàna anjaran'ny filoha efa niteny an'izay izy dia azony atao ny olana amin'ilay filohan'ny repoblika ny tsy vitany ny mipetraka hanao an'ilay hoe mipetraka ety ambony dia hanao an'ilay hoe manokatra varavarana andro any dia ndao ary sika reto iresaka miantso anareo andao sika iresaka fa mbola asiany fantsipantsika kely any aloha eo amin'ilay varavarana idirana dia io fantsipantsika io mbola misy manondraka ihany avy tsy anatiny dia rehefa avy eo me mitombo mifantsika sy ny tsilo dia sahirana ny olona hiditra eo amin'ilay varavarana ny sokafan'ny filohan'ny repoblika satria tsilo sy fantsika sy vaky tavoahangy ny feno eo dia sahirana ny olona dia hiditra tsy vitan'ny filohan'ny repoblika ny manao izay hoe manadio tanteraka an'ilay izy fa mbola rehefa hoe enjana ry izy hipetraka hoe ampiatra ny état de droit sy ny resaka bonne gouvernance dia ireny zavatra rehetra notenenina reny tokony alefany izay ny le hoe mila fidina ihany ny zavatra teneny no ampangainao le olona no torianao le olona fa hoe nanao kolokolo nanao risoriso nangala-bato tsy raisinao anefa ny fepetra rehetra manodidina izay fa lazainao hoe fotoana ny fampihavanana zao dia le ferinao indray ary le izy dia rehefa le ferinao indray le izy fa fotoana ny fampihavanana zao dia sokafy tsara mivaravarany fampihavanana tsy mbola sokafana tanteraka fa araka le niteneniko to hoe mbola volena tsilo sy mbola volena vaky tavoahangy sy volena fantsika ihany ery anany ery ny boiron moa tsy fantatra hoe aiza ny miafina raha ikarapaka rehefa hiditra ny olona rehefa avy eo tsy fantatra tsony le zavatra tsy fantatra tsony hoe aiza ny tena hiavian'ny filohan'ny repoblika fa mbola lasa indray miodina dia asa ho azy mbola tenenina indray anosy be any rehefa tonga ny fotoana ny TNT satria fotoana ahafahany miteny indray io. Andrasana moa zany zay mety hotoy an'ity atao hoe contre-attaque indray moa zany tony raha filaza amin'ny resaka tontolon'ny fanatanjahantena iraisana na amin'ny baolina kitra ny amin'ny basket sy ny karazany hoe manao contre-attaque ianao rehefa avy atao hoe nahazo faharesena mahavaivay ohatrany hoe lalao miverina ihany koa an'ireo député ho hita na ho tody na tsy ho tody hatramin'ny farany izay fikasana hametraka fitoriana ny filohan'ny HCC